miainga tamin'ny fahampanjaka miditra tamin'ny colonisation ary tonga amin'ny république. Raha tonga amin'ny république voalaza ny teo fa mbola le toe-tsain'ilay malagasy maro no mbola tsy tafavoaka. Ary eo ihany koa le mpitondra na manana ndraiky sa eo amin'ilay administration. Ka resahana zany amin'izao fotoan'izao le hoe aparika ny vaovao. Dia maka ny toran'ireo le tatsara zany sy ireo le olona avy any ambanivohitra malagasy. Alefa le information zany aparika. Nefany ny fahazahoana an'izay, manahoana ny fahazahoana izay ny ambanivohitra amin'ny fanapahan-tany. Eo zany dia mipetraka mihitsy hoe solution hoe fampianarana ny olona. Asa zay fomba anaovana an'izany fa mipetraka mihitsy aloha fampianarana ielana amin'ilay olona le matahotahotra miditra birao le mampana eny no fahitana le olona le matahotra hiditra birao zany. Ary amin'izay le fidirana birao zany raisitra indray amin'ilay hoe ahoana ny voie de recours pour excès de pouvoir. Misy dingana tselaleina lehibe mihitsy vao ahita citoyen malagasy ianao ny ankamaroany asana filoposana ny toita olona sahanao recours pour excès de pouvoir zany manoloana chambre administrative. Zany lalana lavabe tsy maintsy mijery ity. Dia mipetraka tanteraka mihitsy zany le hoe fampianarana akoatsy ny diffusion de l'information ny accès pour resaka voalazao fa ny hoe fahazahoana raha mahana le vaovao ahafahany miady raha ohatra ka lezeny intereny ny acte administratif. Zay zany tsy liko mafy le hoe fampianarana ny vahoaka ihany koa ahalalany zony manoloana ny fanjakana satria raha ny ambanivohitra jere en général dia olona mbola matahotahotra ny fanjakana.